Midera Jehovah ary firenena rehetra, midera azy ry olona rehetra, fa lehibe ny famonjam-pony amintsika ary manjak'izay ny famarinan'i Jehovah. Alleluia. Andriamanitra rainay masina izay ny an-danitra, ho anao rery any ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay, satria mendrika ho anao izany dia anao ilay mpahary sy mpamorona anay. Tompo ao mamindrafo mamelany heloka mampatosoanay, ary engany mba ho vita fihavanana aminao izay tsirairay avy. Ankehitriny dia hiatrika ity fotoana manokana ity izay andrenesana ny teninao izahay, koa dia mitenena Jehovah ho fa vonina ihany ny mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahako ny vavaka. Amen. Izay atao amin'ny fiangonana Adventista Mahamasina dia faly miarahabanao indray tsato izao sabato izao. Ny fahasoavan'ny tompony hirotsaka amintsika tsirairay avy ary hanovy hery vaovao indray tsika amin'izao sabato izao.
Dia andeha araka maky ny tenin'Andriamanitra ka amaky izay voasoratra ao amin'ny mpitoroteny toko 12 ny 720 dia hotoizantsika izany ao amin'ny Luka 3:5 ka ny 9:20 tapany A. Andeha araka maky amin'ny anaran'i Jesosy izay tia voasoratra ao anatin'ireo. Fa ny atao rehetra dia hoentin'Andriamanitra ho amin'ny fitsarana ny zava-miafina rehetra na soa na ratsy. Dia hotoizantsika izany ao amin'ny Luka 5:12 ka ny 9:20 tapany A. Ienga aho dia hody any amin'ny raiko. Ankehitriny dia andeha hiaraka hivavaka andohalika. Tompo Andriamanitra io misaotranao zay ankehitriny ray malala raha nomenao izao fotoana sabata izao izay iarahanay aminao eto amin'ity toerana ity. Ankehitriny dia mangataka famelan-keloka aminao izahay raha misy zavatra nataonay izay tsy nety nandritra izay herinandro izay hifonanay aminao izany ary dia diovy izay ho afa-pahotana. Ny teny izay hoenina eto hoerenay setra dia ianao no hitahy ny biteny ka dia ho tafapaka amin'ny izahay sy mpieno ny vavaka izay asantratray aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Izao isika dia tonga amin'ny fanompoam-pivavahana ho an'ny fanatitra sy ny ampahafolony. Tantaran'i Idaka no andraisantsika lesona. Idaka dia tantsaha izy. Ary sarotra taminazy ny nahazo vokatra mba hamelomana ny ankohonany, maika azy fa ny vokatra ho ambony ho azahoana tombony. Dia isaky ny tonga ny fotoana fijinjana dia kivy izy satria vitsy ny vokatra azo. Ravoravo tanana izy. Indray andro dia nasain'ny namany Idaka ho any am-piangonana. Ary rehefa tany dia nandre fampianarana izy hoe raha ohatra ka manaraka ny toromarik'Andriamanitra dia mahazo fitahiana betsaka. Nisalasala izy tamin'ny voalohany hoe izaho ve dia ho mendrika ho andramana? Kanefa rehefa teo anoloan'ny fahadisom-panantenana dia nanapa-kevitra izy ny andeha hanandrana. Rehefa izay dia nandohalika moramora izy ny vavaka ary niteny tamin'Andriamanitra hoe anaraka ny torolalanao aho ary rehefa mahazo vokatra betsaka dia amerina ny ampahafolonao. Rehefa izay dia namboly sy nanao voly araka ny fanaony mahazatra izy. Ary akory no aterany fa isaky ny mandalo izy manara-maso izany voly izany dia tsara noho ny tamin'ny lasa foana ilay izy. Ary rehefa tonga ny fotoam-pijinjana dia avy dimy noho ny vokatra tamin'ny taon-datsa no azony. Tsapa ny teny hoe fa nizaha toetra anazy Andriamanitra ary hitany fa tsara ny matoky amin'ny famerenana ny ampahafolony sy ny fanatitra. Ny antso atao amintsika dia hoe Idaka dia nitazona ny teny fipirasany tamin'ny vavaka tamin'Andriamanitra ny amin'ny amerenana ny ampahafolony sy ny fanatitra. Isika koa, aoka isika anaja ny teny fikasana ary amerina ny ampahafolony sy ny fanatitra.
hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay izay any an-danitro, sotranao izay nanomezanao anay any izay lesona izany, ny mba hatokisanay ary ny hamerenanay ny ampafolony sy ny fanatra. Aingana izany mba havita be amin'ny asanao. Sotra Jesosy io. Amen. Ny ankizy rehetra indray ny tenako fa mbola natratra ity sabata maraina ity. Fifalianao anano mitondra ny toriteny ankizy atsika amin'ity maraina ity, ko mialohan'ny andrenesantsika izany toriteny izany dia manasantsika hanondrika ny lohantsika fa hivavaka. Andriamanitra tsara indrindra any an-danitro, mbola faly midera sy mankalaza ny anaranao indray izay efa mbola natratra ity sabata maraina ity. Mamindrafo aminay, mamelany elikaira tokana ny zavatra tsy nety nataonay tsy araka ny sitraponao. Raha iain'ny toriteny ankizy ary izay izao, dia ianao no hanokatra ny fonay sy ny sainay mba hahazo izay zavatra tianao ampitainao aminay. Izany mivavaka izany dia tonongo sy angatahako amin'ny anaranao irery ihany. Amen. Ny toriteny ankizintsika androany dia mitondra ny lohateny hoe mpitsara marina. Fantatrareo ve ankizy fa isika io dia manana anjely mpiambina avokoa, ka izay rehetra ataontsika dia
hitan'io anjely io ary soratana. Andinga io vakitsika ny ao am-pitoriteny toko 12:4 hoe vakina amin'ny anaran'i Jesosy fa ny atao rehetra dia hoentin'Andriamanitra ao amin'ny fitsarana ny zava-miafina rehetra na ny soa na ny ratsy. Araka izany andiny fotra izany dia rehefa mangalatra isika ankizy nefa tsisy mahita dia hitan'io anjely io avokoa ary izany dia hoentina hitsarana antsika tsirairay avy. Misy tantara izay ho tantaraiko anareo ao amin'ny mpanjaka voalohany toko 7:4 ka hatramin'ny 7:20 ao. Io tantara io dia tantarana ankizy vehivavy anankiroa izay samy miteraka izy roa vavy. Rehefa samy natory ary izy roa vavy dia samy natao teo akaikiny teo avokoa ny zanany. Ny anankiray anefa dia voatsindriny ny zanany ary maty. Inona hozy izy nareo no nataony? Nalainy ilay zanany maty ary nataony teo akaikin'ilay zanan'ilay namany ary ny zanan'ilay namany kosa no nalainy nataony teo akaikiny. Noho ny tonga nefa ny maraina dia taitra ilay reny anankiray nahita ilay zaza maty ary fantany koa fa tsy zanany io zaza maty io. Raikitra teo ary ankizy niady. Nifanditra teo izy roa vavy fa hoe tsy anazy ilay zanany maty ary ilay manana maty kosa miteny hoe tsy anazy ilay izy. Noho ny farany dia noentina nitsaraina tany amin'ny Solomona izy roa vavy. Sahiran-tsaina rakizy Solomona nitsaran'izy roa vavy satria tsy hitany ny zava-niseho, tsy fantany hoe iza ny marina. Inona rozy izy nareo no nataon'i Solomona? Lasa izy nandeha nivavaka nangataka fahendrena tamin'Andriamanitra mba hahaizany mitsara ireo vehivavy anankiroa ireo. Rehefa vita ary izay dia napaka sabatra izy ary nasaina nalaina ny zaza mba ho zaraina roa. Rehefa andeha ho zaraina roa ilay zaza dia nitomany ilay ramatoa anankiray hoe aza finoana reny zaza fa omeo anazy. Ny anankiray kosa tetsy ankilany dia niteny hoe zareo mihitsy amin'izay samy manana ilany. Izany hoe anao inona izany ilay zaza? Ho faty. Teo rakizy dia hita ny ariary marina fa ilay tsy tia azo ho faty no renin'ilay zaza. Avy hatrany dia nipotra izany ny marina. Ny lesona ho ajanoko hatreo ny tantara fa ny lesona ho tsoahantsika amin'ity maraina ity dia hoe Andriamanitra mahafantatra izay ataontsika na ratsy na tsara. Andriamanitra ihany koa dia mpitsara marina, tsy azo fitahana. Rakizy malala ny mpitsara marina i Solomona no mpitsara teto fa Andriamanitra kosa rakizy dia mpitsara marina mihoatra ny Solomona. Fantany avokoa ny atao rehetra na ny hita na tsy hita hatramin'ny miafina ny ao am-po na ny eritreritra ao aza efa fantany koa na dia mbola tsy asehonao. Izany mahatonga ny Baiboly milaza fa mpitsara marina Andriamanitra. Rehefa misy fitsarana dia misy ihany koa ny voaheloka ary misy ny afaka amin'ny fitsarana. Voaheloka isika rehefa tsy miaiky ny heloka antsika ary rehefa tsy mibebaka. Fa raha miaiky sy mibebaka ary miala amin'izany isika dia ho afaka amin'izany fitsarana lanitra izany ary Andriamanitra mihitsy no anadio ny heloka antsika ary ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra ka handova amin'ny fiainana mandrakizay. Ndeha ary tsika hiara hivavaka metraka izany lesona izany amin'Andriamanitra. Hiara hivavaka tsika. Andriamanitra tsara indrindra ny an-danitro, mbola faly mitera sy mankalazanao hatrany izahay fa mbola nomenao an'izany lesona izany. Mangataka izahay mba ho afaka amin'ny ratsy rehetra ary mba ho afaka amin'izany fitsaranao izany. Izany vavaka izany dia tonongo sy angatahako amin'ny anaranao irery ihany. Amen. Mety zara
mamerina ny fiarabanantsika rehetra indray amin'ity sabata maraina ity tonga amin'ny fotoana zay ndrenesantsika ny toritenin'ny lehibe isika izao koa dia mangataka ny fahalianantsika tsirairay avy milohan'izay nefa dia araka hivavaka isika tompo ankehitriny dia tonga amin'ny fotoana zay andrenesanay ny toritenin'ny lehibe izahay aoka ianao tompo no anendry ny molotro ka aoka ny teny avy aminao no teneniko ary kasio ny fony mpiaino tsirairay avy mba ho vonina andray ny afatra avy aminao amin'ity maraina ity amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ny lohateny izay omeko ny toriteny androany dia hoe andalana mody. Inona ny ao an-tsainareo raha mieritreritra ny hoe mody? Voalohany indrindra dia izao, matsiaro ny trano fonenana isika. Toerana izay misy fitiavana, misy fiarovana, misy fiadanana ary fahatsiarovana mamy be dia be. Andeha angehtsika hijery fanoharana anankiray ao amin'ny soratra masina dia ao amin'ny Luka 5:12. Ataoko fa samy mahay avokoa tsika io tantara io dia ny tantaran'ny zanak'Adala izany. Teboka 4
no tiako asongadina amin'ity tantarany zanaka adala ity. Ny teboka voalohany dia zao, safidy diso. Nanao safidy diso ity zanaka adala ity. Inona zany safidy diso zany ozy izy nareo? Ny fialana amin'ny rainy. Ao amin'ny Luka 5:10, 1:12 ka hatramin'ny 7:10, izay ho vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy dia zao mivalaza: raiko omeo ahy ny anjara fananako. Ny fanontaniana apetrako amintsika dia zao: sainao ve ny hiteny zany amin'ny rainao? Feno fahasahiana ilay zanaka. Ary ny mahagaga dia zao, any amin'ny kolotsaina jiosy dia fanaovana tsinotsinona ny ray aman-dreny izany fomba izany. Eritrereto ao an-trano ianao, 4 mianadahy ianareo, dia misy ankizy anankiray ny teny hoe: dado, omeo ahy ny fananako. Ny fihetsika toy izany dia toa miteny sahady amin'ny rainy hoe: aleoko mihitsy ianao dada ho faty fa omeo ahy ny fananako. Ary na ny amin'ny kolotsaintsika malagasy ara dia faniratsirana ray aman-dreny izany. Zao no zavatra tokony ho tsapantsika. Andriamanitra dia tiantsika loatra. Ity zanaka adala ity dia nanalavitra an Jehovah. Ary nino sy manantena izy fa ahita fiadanana, ahita harena, ahita fifaliana ivelany ao an-tokantranony. Betsaka ny zavatra nanintona azy teny rehetra ireny. Zao anefa ny ataovy an-tsaina za mpihaino malala. Mety ho azonao avokoa ny zavatra rehetra rehetra. Saingy vetivety ihany dia ho lany izany rehetra izany. Toy ny amamona mandalo dia fahafinaretana mandalo avokoa zany rehetrarehetra zany. Sandoka, ary ny vokany dia fahatsarovana mangidy sisa tavela. Izay zany ilay safidy diso. Ny teboka faharoa dia zao: ny fahoriana lavitry ny tokantrano. Ao amin'ny Luka 5:12, 4:12 ka hatramin'ny 9:12 dia voalaza fa laniny ity zanaka adala ity avokoa ny fananany rehetra. Ary nisy mosary tany an-toerana. Lasa nahantra zany ity zanaka ity. Raha ny hevitra izy hoe rehefa miala ny ray aman-dreny dia ahazo zavatra tsara, dia tsy naharitra izany rehetra izany. Nisy mosary, ary tsy nisy zavatra azo nohanina intsony afa-tsy ny sakafony kisoara. Misy ihany koa ny mosary ara-batana sy ara-panahy. Ny vokany nefa dia zao: fahoriana. Noho ny fanapahan-kevitra ratsy ny raisiny dia nitondra fahoriana izany zanaka izany. Ry mpihaino malala, misy fotoana manokana iantsoan'Andriamanitra azy ianao amin'ny alalan'ny zava-mitranga mba hanaitra antsika, mba hanaitra ny fahatsiarovan-tenantsika fa hoe mbola misy trano afaka hiverenantsika any. Izay ny teboka faharoa. Ny teboka fahatelo dia hoe fanapahan-kevitra hiverina indray. Ao amin'ny Luka 5:12, 17:12 ka hatramin'ny 7:12 dia rehefa nahita ny fahoriana ity zanaka ity dia nieritreritra izy ka nanao hoe: hiainga aho dia hody any amin'ny raiko. Tsarony ny fiadanany tany, tsarony ireo sakafo tsy lany hohanina tany amin'ny rainy, tsarony ny fitiavany ny dadany, ka tapa-kevitra izy hody any amin'ny rainy. Ny fanontaniana mipetraka amin'ity maraina ity dia hoe: ary ianao manao hoana? Tsapanao ve fa manalavitra ny rainao ianao? Miaina ao anatin'ny aizina ve ianao? Ao anatin'ny fidorohana, ny tsy finoana, ny fitiavan-tena, miaina fiainana sarotra. Ary ny loza dia hoe
mety manadino an'Andriamanitra mihitsy aza angamba isika. Ry mpiaino malala, mila mibebaka isika, mila miverina manatona an'Andriamanitra indray isika, tsy hoe manatona miverina miverina fotsiny, fa mila miaiky ny fahadisoantsika amin'Andriamanitra isika. Tsapan'ity zanaka ity tamin'izay fotoana izay, fa tsy mendrika akory ny antsoina hoe zanaka izy. Fa izao ny zavatra mahagaga, etsy ankilany dia tsy nila fanazavana akory ilay ray be fitiavana, fa fiverenana avy amin'ny fo no andrasany amiko sy aminao. Ny farany teboka fahaefatra farany dia hoe ny fandraisan'ny ray sy ny famelan-keloka. Ao amin'ny Luka 10:20, 2:20 dia izao ny voalaza. Noho ny mbola lavitra izy dia nahita azy ny rainy ka onena dia nihazakazaka itsehana azy. Io ilay fitiavan'Andriamanitra tsy manam-petra. Tsy miandry fanazavana avy aminao izy, tsy miandra fanazavana avy amiko izy, tsy manontany akory ary izy hoe fa maninona ianao no nandeha, tsy maneso izy, fa zao ampitiavana be no nangatahany ny tsena izany zanany izany. Izay ilay raintsika izay. Dia inona hozy izy nareo nataony? Hozy izy hoe aoka isy fifaliana fa velona indray ny zanany. Inona ny nataony koa avy teo? Nomeny akanjo vaovao ilay zanaka mariky ny fahadiovana indray. Nomeny peratra mariky ny fanekena fa mbola zanaka izy. Nomeny kiraro mariky ny olona mananjo sy manan-katsa. Niverina indray ilay zanaka very. Tonga soa indray izy ao an-tranony rainy. Ry mpiaino malala, iza ny mbola eny an-dalana lavitra? Angamba efa elany sy tana tamin'ny fiangonana ianao? Mety te hiverina indray fa menatra? Tsy anontany zavatra betsaka aminao Andriamanitra. Azo atao ny mody, azo atao ny miala amin'ny fahadisoana ka manomboka fiainana vaovao. Vonina nokatra ny fony Andriamanitra ka hiteny hoe avy ny zanako fa ato an-trano no iandrasako anao. Amin'ity maraina ity ary ava malala, raha tsapanao fa mandondona teo amin'ny varany fonao Andriamanitra, dia izao ny fotoana tena mety indrindra itenenantsika hoe hiainga aho ka hody any amin'ny raiko. Amen. Iaraka vavaka isika. Tompo Andriamanitra be fitiavanao, tsapanay tamin'ity maraina ity, ilay fitiavana agape izay anananao. Menatra izahay satria nandao anao. Betsaka ny fomba izay nandavanay anao. Jesosy io, mamela anay ny amin'ireny fahadisoana ireny. Ary ankehitriny dia vonina ny hiverina any aminao izahay. Koa ekeo ny fanoloran-tenanay. Dia matoky a Jesosy fa hamaly izany vavaka izany ianao satria angatahako amin'ny anaranao ny vavaka. Amen.